afaka isika dera laza voninahitra ho anao ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao. Misaotra anao izahay ny amin'ny alehibe ny indra fonao izay mampisy andro lehibe eo amin'ny fiainanay, fa efa naniraka ny zanaka ho eto amin'izao tontolo izao. Ianao Andriamanitra ray, mba hampihavana indray ny lanitra sy ny tany izay tafasaraka noho ny fahotanay sy ny niodinanay taminao. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy Tompo, noho ny fanekenao hanatanteraka izany iraka lehibe izay nandrahany rainao anao izany, hamonjy anay izay olona very sy vaozina ary hanome fifaliana sy fiadanana ho anay. Dia rainay saika lazainay ny anaranao, ary raha makalaza izao krismasy izao izahay, izao andro lehibe izao, tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voninahitra ane ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona akasitrahana. Dia misaotra indrindra ry Tomponay tsy toa amin'ny alehibe ny fahasoavanao. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra ry havana amin'ity andro lehibe androany ity, izay iarahantsika mivory eto mankalaza izao fahatongavany andro noely izao, dia ny fahatongavany Mesia ho antsika, ilay nandrasany elabe ary indro tonga ho antsika. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voalohatra ho antsika amin'ity andro voalohany Herinandro Masina ny amin'ny fiomanantsika handraisantsika izany andro lehibe izany, dia ny ROMANA toko fahadimy. ROMANA ny toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. ROMANA toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahan-toetra, ary ny fahatsara-panahy voazahan-toetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ray masina ho mana-masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Rehefa mijery ity epistily ROMANA ity isika, ka manao jery maika ny amin'ny izay ifandraisany izao anjarantsika izao amin'ny krismasy, dia hosahirana isika ka mety eritreritra hoe moa misy fifandraisany ve izany. Ny epistiliny Paoly izay tsy miresaka loatra ny amin'ny fahaterahan'i Kristy, fa izay ahindrahindrany indrindra dia ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Ary io no lazain'i Paoly fa fototry ny Toriteny, tsy miresaka ny fahaterahana koa izy, fa miresaka ny amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty, izay lazain'i Paoly apôstôly fa fototry ny finoana kristianina, ary lazainy amin'izany fa raha tsy toriana ny amin'ny fahafatesana sy ny amin'ny fitsanganany tena maty,
dia hoy izy hoe foana ny toriteninay, ary foana tahaka izany koa ny finoanareo. Ary amin'izany fotoana izany dia tsy ny fahaterahana no fototry ny finoana amin'ny Paoly apôstôly amin'ny fanambarany ny amin'ny fitorian'ny filazantsara, fa ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ho an'ny mpanota sy ny tsanganany tamin'ny maty indray mba ho fanamarinana ny mpanota. Fa inona ary no tian'izao tenin'Andriamanitra izao ambara amintsika amin'izao fankalazana ny krismasy izao? Raha tsy ao ny hazo fijaliana dia foana ny hazo krismasy. Raha tsy ao ny hazo fijaliana dia foana ny hazo krismasy. Fa miafina ao ambadiky ny hazo krismasy ny hazo fijaliana, izany hoe ao anatin'ny fankalazana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy amin'ny nanirahan'Andriamanitra azy, raha tafajanona eo amin'izany fanirahana izany ka fahatongavany ho zazakely sy ny fietreny tao an-tranombilona, dia tsy tanteraka ny finoantsika. Fa tsy tafajanona amin'izany ilay fanirahan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompontsika, fa nirahan'Andriamanitra izy mba hitondra famonjena ho antsika, ary ny fahatanteran'izany famonjena izany dia teo amin'ny fiantonany, teo amin'ny hazo fijaliana. Ary io indrindra no aseho amin'ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity, dia ny tapany by, manomboka eo amin'ny tapany by amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahadimy ity hoe: satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Inona moa izany finoana izany? Ary inona moa izany fampihavanana izany? Ny finoana izay lazain'ny Paoly apôstôly fa nanamarinana antsika eto dia tsy hafa fa izay nataony Andriamanitra ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy, ka araka izay lazaina ao amin'ny Jaona toko 3:4 hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny finoana dia ny fitoerana ao amin'izany famonjena ataon'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy izany. Kanefa ahoana ny ahaizantsika mitoetra ao amin'izany, isika izay mpanota, maimbo ny ota, ary halan'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika? Jesosy no efa efa nanarona ny fahotantsika, ary io no ambaran'ny soratra masina izay ilazaina mandrakariva eo amin'ny alitara hoe: izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Andriamanitra efa nandevona izany. Ahoana nefa ny fomba nandevonan'Andriamanitra izany? Io lay hazo fijaliana miafina ao ambadiky ny hazo krismasy. Tonga mankalaza an'Andriamanitra isika, fa efa nanome antsika ny zanany izy, fa ao ambadiky izany fanomezana izany, maimaim-poana ny fanomezana fandraisantsika izany fahasoavana izany, fa eo amin'Andriamanitra kosa dia tsy maimaim-poana izany, fa ny rany zanany no tambony amin'ny andraisantsika azy ka anasana sy anadiovana antsika. Fa na ny rano rehetra eto an-tany aza tsy mahasasa ny fahotantsika, tsy mahafa-keloka antsika, fa noho ny rahasoan'i Jesosy Kristy izay tonga nofo, tonga olombelona, tonga nivesatra ny fahoriantsika, nitondra ny herentsika, noho izany dia marina eo anatrehan'Andriamanitra isika.
Ary izany no ambara eto hoe ny rany ao am' Jesosy Kristy, ny rany zanany no tonga fampihavanana antsika indray amin'Andriamanitra ray. Satria ny rany Jesosy Kristy rery ihany no mahatonga an'Andriamanitra hahita sy hijery antsika. No ny rany Jesosy Kristy izay nanadio antsika tamin'ny fahotantsika, ka nytenenan Jesosy hoe tsy nisy nasiako very izay rehetra nomena ho ahy afa-tsy lay zanaky ny fahaverezana ihany. Koa amin'izany ny fankalazana ny krismasy dia tsy maintsy mahita ny hazo fijaliana. Ao anatin'ny fankalazana ny krismasy, raha takona ny fahafatesan'i Jesosy fa ny hosana ihany no asandatra, dia maty antoka isika. Ary io no anambarany'ity epistiliny Romana toko 5 ity, araka nylazainy azy amin'ny soramandro hoe ny soananany mino an'i Kristy sy ny fioarany zany noho izay veriny Adama. Veriny Adama ny fikambanantsika amin'Andriamanitra, ny fihavanantsika amin'Andriamanitra, ka tonga tafasaraka amin'Andriamanitra isika, tonga fahavalon'Andriamanitra isika. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia io indrindra no nahavelokirany anjely, ka nilazany anjely hoe fiadanana ane ho ety ambony tany ho an'ny olona kasitrana, voninahitra ho an'Andriamanitra avo indrindra. Tonga nandray ny fiadanana isika. Raha vao nanota ny olona, rehefa nanota isika, dia tsy nilamina ny fifandraisantsika samy isika sy ny fifandraisany tsika sy Andriamanitra. Rehefa tsy milamina ny fifandraisantsika samy olombelona, dia tsy milamina koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary niseho izany fa raha vatany vao noforon'Andriamanitra Adama sy Eva, ka vao nahita ny Eva i Adama, dia nanome anarana azy sady nirearea hoe nofo avy amin'ny nofoko ity, taolana avy amin'ny taolako ity, koa noho izany atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Fa raha vaotany vao tafalatsaka tamin'ny fahotana izy, dia nanome tsiny an'Andriamanitra ka adino sahady fa nalaina tao aminy i Eva, ka nilazainy hoe ny vehivavy izay nomena ho ahy no nampihinana ka dia nihinana aho. Simba ny fifandraisana. Ary ny zavaboary tsy izany ihany, fa na ny zavaboary amin'ny olona koa aza dia tonga nifandrafy ny zavaboary, ka tonga nisy bibidia masiaka ka lasa ratsy ny fifandraisana. Eny teo amin'ny zavamaniry, ary nolazain'Andriamanitra tamin'izany fa haniry tsilo sy hery ho anao izy, ka fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ary nifindra tamin'ny zanak'izy ireo zany, faharatsia ny fifandraisana izany. Ka na dia mpirahalahy tapo mifanapatsinay aza i Kaina sy Abela, rehefa nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Abela, dia lotoka ny fony Kaina, simba ny fifandraisana. Lotoka ny fony Kaina, nijery ny fahombiazana teo amin'ny rahalahy. Ka dia nikasa hamono azy, ary hoy Andriamanitra taminy, nahoana ny ota no avelanao hamitsaka eo am-baravaran'ny fonao. Ianao no tokony hifehy azy, kanefa ankehitriny dia izy no hibaiko anao. Ary inona no nataony? Namono ny rahalahiny Abela. Ary simba koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra no hoe namorony ny rahalahiny Kaina. Ary izany fifandraisany amin'Andriamanitra izany, ilay Andriamanitra mpamindra fo, ilay Andriamanitra tia sy mpamonjy azy, dia natsangany ho fahavalony, nandosirany. Ary izany no zavatra misy eo amin'ny tontolon'ny fiainantsika. Tsy misy fandriam-pahalemana, tsy misy fiadanana, satria simba ny ota isika, ka ratsy fifandraisana. Eny, mila hampihavanana fa tsy mahay mihavana intsony. Ny finoana dia mampiray ny mino,
manomboka eo amin'ny fianakaviana izany, mitatra hatramin'ny fiarahamonina izany, eny mahatratra ny olona rehetra izany, ka tonga misy fiadanana, ilay mpampihavana no tonga eto amin'izao tontolo izao, ary io no iariarian'ny finoana, ka hanana fihavanana amin'Andriamanitra isika, sady tafaray kopikambana, ka miara-mihoby izao rehetra izao noho ny amin'ny rany zanak'ondry, ny rany zanak'ondry izay mampihavana izao tontolo izao. Tsy mampihavana izao tontolo izao ny olona samy olona ihany, fa mampihavana ny olona koa, ny olona samy olona amin'Andriamanitra koa. Fa hoy ny ambarany Paoly apôstôly any anefa, ao anatin'izany anefa dia misy fahoriana, misy fiaretana, satria tsy zakany fotsika, tsy zakany maha-olona tsika ny hanana fandeferana, ny hanana ny handefitra amin'ny namatsika, fa mieritreritra ny tenatsika ho manana fahamarinana ho azy amin'izao isika. Sia efa nivily isika, ary izany no mahatonga ny faharatsian'ny fifandraisantsika samy isika. Fa rehefa tafakambana amin'ny Kristy kosa isika, dia iray feo amin'ny anjely ka ilaza fiadanana ho amin'izao tontolo izao. Eny tamin'ny fotoanany ady lehibe aza, rehefa tonga ny krismasy, dia mba nitsahatra ny ady, nitsahatra ny ady, satria ilay andrian'ny fiadanana no tonga, ilay tompon'ny fiadanana no tonga eto amin'izao tontolo izao, mandrava ny elanelana rehetra. Ry mpakalaza krismasy, amin'izao krismasy izao dia fotoana hanamboaran'Andriamanitra koa ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-piarahamonina, ny fiainan'ny fiangonana. Tsy ny tambaovao no tena isian'ny fifamelan-keloka sy ny fifanantonana, fa ny krismasy indrindra indrindra, satria amin'izany no ahatongavan'ilay mpampihavana ny lanitra sy ny tany, ka tokony hampihavana koa ny olona samy olona. Ny krismasy dia androny fampihavanana, andro ny fihavanana, andro ny fifanantonana, andro ny fifamelan-keloka, andro ny fitiavana, satria ilay tonga dia ilay Andriamanitra fitiavana. Tsy hain'Andriamanitra hitoerana ny tsy misy fitiavana, ary izany no nahaterahan'i Jesosy tany an-tranomby, satria tsy misy fo andairan'ny fitiavan'Andriamanitra tao Jerosalema ka tsy afaka napetrano azy, na dia vahoakan'Andriamanitra aza, fireharehana sy fizahozahoana, firentirentena ety ivelany no hita, ka lazain'ny Tompo hoe ity firenena ity manaja ahy amin'olony, fa ny fony kosa lavitra. Eto amin'i Jesosy ary ny fonao mba hiatranohany, hamboarina, hanana fanantenana, io no hanana fitiavana, io no fanomezana tsara indrindra amin'ity noely ity, izay noely hananantsika fiadanana. Ary io no lazainy lohatenitsika hoe amin'ity noely ity hoe ny krismasy fiadanana. Inona ny tena fiadanana? Ny fiadanana fitiavana, ny fiadanana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay.